fa ny vahoaka malagasy voatery miaritra miadalany no mampalahelo. Ohatra faharoa, nangataka fanazavana tamin'ireo masovova iny miasa eto ny ministry Ndrarambahiny, indrindra masovo frantsay, masovo Maorisy sy ny Afrika Atsimo. Ireto avy ny fanontaniana napetraky ny ministry ny Ndrarambahiny. Sazy fao be ve no omenareo sa olombitsy ihany no sazinareo? Ary amin'ireo olombitsy, raha olombitsy no sazinareo, miatra amin'ny ankonany koa ve ny sazy sa amin'ny vatantenany ihany? Ary ahatra fotoana firy ny sazy omenareo? Marina fa mananjo ametraka fanontaniana tahaka izany ny ministry Ndrarambahiny araka ny Convention de Vienne. Fa ity fanontaniana apetrako. Nahoana tsy nametraka andreo fanontaniana ireo Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo raha vao niditra tao amin'ny ministère Ndrarambahiny izy? Nahoana tsy nametraka andreo fanontaniana ireo izy taorian'ny famoahany JICM ny didy fito? Tsy izy sy ny général Camille Vital ve no nifandombera tamin'ny fankalazan'ny Frantsay ny 14 Jolay farany teo? Tsy izy sy Roland Ratsiraka ve no mpamerimerina matetika, zareo mamerina iray alina araka ny filazan'ny Goebbels ny ilainga hoe tsy afa-misaraka amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena isika? Amin'ny tranga roa ihany tompoko no ataony fangataham-pahanazavana amin'ny ankapobeny. Tranga voalohany, mpianatra tsy nahazo tsara ny lesona atao am-pianarana dia mangataka fanazavana amin'ny mpampianatra. Tranga faharoa, polisy te hisambotra jiolahy hafa ka mangataka fanazavana amin'ny jiolahy namany efa voasambotra. Ohatra fahatelo amin'ity lainga be ekeny vahoaka ity dia ny lainga milaza amin'ny malagasy fa ny fianakaviam-be raisam-pirenena no izao tontolo izao. Maro ny zava-miseho any ivelany manao porofo ny mahalainga an'izany, fa ohatra iray nisy voaingana no raisiko dia ny fifandraisana miahenjana eo amin'ny États-Unis sy Rosia amin'izao fotoana izao no ny raharaha Edward Snowden. Ampatseviko fa i Snowden dia il est informaticien américain, mpiasa ny NSA taloha nilefa dia nampiantrano ny Rosia. Ko satria moa nanaiky nampiantrano azy i Rosia, nilaza ny filoha Obama fa nofoanany ny fihaonana tokony nataony tamin'ny filoha Rosiana Poutine alohan'ny fivoriana ny tampony G20 ho tarihin'ny Rosia any Saint-Pétersbourg ny 5 sy ny 9 septambra ho avy izao. Nahoana moa tsy omeny États-Unis sazy i Rosia mampiantrano any Snowden fa midongo fotsiny toa ny zazakely i Obama tsy mety miresaka amin'ny Poutine? Raha jerena raha mipoziny i Poutine eo amin'ny fahitalavitra izao no afatra tiany ho fantatry Obama. Asan'lary Obama na io namiko elana tsia zaho nga mangataka vary sosoa marena any amla. Izao tompoko ny tiako lazaina. Tsy izao tontolo izao ny fianakaviam-be raisam-pirenena mahazatra ny malagasy, satria tsy ao anatiny ny firenena maro toy Rosia, Chine, ireo firenena any Amerika Atsimo sy ny Arabo sy ny sisa. Marina kasika ty tolotra politika vaovao ty fa tsy miditra amin'ny fanaovana politika izay mpitoro filazantsara fa mijanona fotsiny amin'ny fanehoan-kevitra. Na izany aza mba mahita sombiny kely ihany izay mpitoro filazantsara mikasika ny fomba fitondrana firenena raha oharina amin'ireo mpanao politika mahazatra. Ohatra, eo anatrehan'ny fanjakazakany fianakaviam-be raisam-pirenena, eo anatrehan'ny JICM mila alohan'ny malagasy toy ny misambo balala mainandro tsy saziko androany saziko rampitso. Inona no karazam-pahefana mety amin'ny malagasy? Soft power ve? Hard power ve? Sa smart power? Inona ny diplomatie tokony atao mba ho resy tosika ireo? Real politique ve? Velte politique ve? Sa tolotra politika vaovao mihitsy? Tsy mahavaly andreo fanontaniana ireo ny ankamaroan'ny mpisehatra politika ankehitriny, na ny ministra izany, na indrindra ireo mpikambana CT sy CST, satria sady bado izy ireo
no voany complexe du colonisé dia mbola mila maka ny hevitry ny vazaha. Raha tsy mino zany teniko zany ianao mpiaino, andao atao ty fanamby ity. Avorio ao amin'ny efitrano fanaovana fanadinana ireo mpanao politika rehetra ireo ato dia asevo manome fanazavana antsoratra mikasika ireo zavatra ireo. Za namana Ismaël mino fa maro amin'izy ireo no amerina taratasy fotsy satria tsy anakolazaina. Mampalahelo fa ankinina amin'ny olona bado tahaka zany ny fiainan'ny malagasy roapolo tapitrisa sy ny hoaviny Madagasikara. Ary mbola ireo ihany izy ireo no misehatra eto amin'ny fitondrana sy ny fikarakarana ny raharam-pirenena tsy hiva na hoviena ny krizy ka ny fiafarany aza dia ho lasa protectorat na zanatany mihitsy i Madagasikara. Ny real politika, zany hoe politika mifanaraka amin'ny zavamisy, dia fanaovana diplomasia miankina amin'ny fahalalana ny fifandanjan-kery misy sy fitsinjovana ny tombotsoa am-pirenena, misoroka ny ady tsy hitranga, tsy miantsy ady na mandrangaranga sazy amin'ny firenen-kafa. Zany no atao hoe real politika. Tafiditra amin'izany ny fanazavana ny saim-bahoaka mba anaiky izany vinazana koa ny vahoaka dia hiara-iasa amin'ny mpitondra. Navelan'ny mpitondra Europeana izany real politika izany tamin'ny farafaran'ny taonjato faha 720 dia nosoloany politika vaovao atao hoe Welt politika, miankina amin'ny fahambonena ara-tafika sy fananana fitaovam-piadiana betsaka. Tamin'izany najoro ny triple entente fiarahan'ny Anglisy, ny Rosiana sy ny Frantsay hanohitra ny triple alliance fivondrona ny Allemand, Autriche-Hongrie sy Italie. Ny ady lehibe voalohany no vokatra nateraky ny Welt politika dia naverina indray tany Eropa ny real politika kanefa be tsy pitsikera izany amin'izao fotoana izao. Ary teratany Frantsay no anisan'ny mitsikera azy satria tsy manana toe-tsaina mpanjana tany ny Frantsay olon-tsotra rehetra. Maro izy ireo mitsikera ny mpitondrany kanefa tsy tondroany blokom-bazaha ho ekstremista toy ny fitondroany blokom-bazaha ny mpanao gazety eto amin'ny Antsiva ho ekstremista satria mitsikera ny vazaha. Dia mitodika aminareo blokom-bazaha ho aho, ianareo mampiteniteny hoe ekstremista. Asandratra re ho Andriamanitra ny fianakaviam-be raisam-pirenena. Zonareo zany za tsy mitsikera anareo amin'izany mihitsy. Anaovy sary vongana i Masinda Sisano, anaovy sary vongana i Masinda Ramitany Lamamra, anaovy sary vongana i Masimbavy Catherine Ashton ho soromenaka dia miankohofa aminy any an-tranonareo any. Fa aza atao raha rahampirenena fa mahakasika ahy dia tsy ekeko.